Manoloana izay toetrandro amin'ity herinandro ity izay indrindra dia isy fiantraikany amin'ny fahitan'ny faritra sasany eclipse izany. Isan'ny voakasika izany indrindra ary ny eto Antananarivo sy ny any Toamasina. Dia jerentsika indray ny fanampanazavana mahakasika izay. Isy fiantraikany amin'ny fahitan'ny faritra sasany eclipse ny toetrandro manjaka amin'ity herinandro ity ka voakasika ao anatin'izany ny eto Antananarivo sy any Toamasina. Vata matavy manorana sady couvert zany dia mety tsy dia mahita masoandro firy raha tsy hoe miakatra ao ambonin'ilay rahona afandaizy. Tsy mifanalavitra amin'izay ny eto Antananarivo izay ho rakotra ihany koa ny lanitra na ciel couvert. Mila mikisaka makany amin'ny faritra Bongolava na Itasy raha toa ka te ahita misimisy kokoa n'izany eclipse izany eto amin'ny faritra Analamanga. Ny any Mahajanga raha tsy aivina no ahita 100% izany eclipse izany. Entanina hatrany moa ireo izay hijery eclipse mba hanao ilay solomaso manokana mba hisorohana ny fahasimban'ny maso. Ho an'ireo faritra izay anjakan'ny hatsiaka sy ny rivotra dia voalaza fa tokony hitazomina tsara izany solomaso manokana izany mba tsy ho etsin'ny rivotra.